voalohany zany dia eto zany zay dia miarahaba ny Andriamatoa filohan'ny Repoblika Malagasy Andry Nirina Rajoelina zay voafitsim-bahoaka tamin'ny fomba demokratika nametrahany ny Malagasy rehetra tsy vaky volo ny fatokisany hitondra ny tany sy ny firenena mandritra ny fetim-potoana voatondry ny lalàna lalam-panorenana. Eto ihany koa zay dia nisaotra ny Andriamatoa filoha zay nahatafapetraka ny gouvernemanta, ny premier ministre sy ny membre ny gouvernemanta ary nisorany azy manokana dia ny fisiany zanaka ny Sofia agnatiny zany membre ny gouvernemanta zany dia Ramatoa ministre ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana ara-teknika. Zay zany no hitondranay fisorana aminao Andriamatoa filoha. Ozahay hoe ologno tokony mahay mampitambatra, tokony apetraka am'zany gouvernora zany mba tsy hisiany adilahy politika intsony fa tegna miompagna tanteraka ny eritreritrin'olona rehetra hampandrosony faritra. Raha mbola ologno manana eritreritra hagnenjiky namagna noho tsy fitoviagna loko politique na parti politique ny hapetraka eo am'zany gouvernora zany heverinay fa tsy ho tonga am'zany tanjona zany. Ary filoham-pirenena zany efa midradradratra magnazava amitsika le karazagna hoe devise tiany hapetraka mihitsy le fitiavana lehibe indrindra ny ologno fahitanay azy hagnapetraka zany fampandrosoagna Sofia zany amin'ny alalan'ny fitiavana, tsy fifagnanjehana fa hampitambatra zanaka Sofia na dia te ho azy ny ady politiky na dia te ho azy ny tsy fitoviagna arakevitra ara-politiky ao amin'ny fatra io. Ka zay hoe ologno tokony rassembleur hampitambatra, ologno tokony manana toetra ara-tsosialy zay mahay mifandray amin'ny sarangan'ologno jiaby misy ao amin'ny fatra. Faharoa magnaraka zany mazava loatra ologno mahay fitantanana, ologno manana maripahaizana mahakasiky fitantanana ara-toekarena ny arabola satria tena fampandrosoagna mezinezigna zany no hapetraka aketo. Ary mazava loatra moa zany dia tanora avaram-pianarana, jeune intellectuel ary mba fantagna sehatra ambony teto Madagasikara amin'ny fampandehanany raha-pirenena ara-panjakana. Ilaina fampandrosoana haingana dia ny fisokafany Bay de Narindra. Bay de Narindra io any amin'ny faritra Analalava. Raha misokatra io Bay de Narindra io dia hoanana grand port maventy koa zany tsika eto Madagasikara. Tafiditra tanora maro zany atsika hiasa am'zany. Ary ny filoham-pirenena moa araka ny vina ao amin'ny ao amin'ny alinéa numéro 4 dia ny formation professionnelle. Ka mino zahay avy any amin'ny faritra Sofia fa tena omeny filoham-pirenena lanja ny enseignement technique mba hahafahanay ampandroso an'izany Bay de Narindra zany satria maro ny zavatra azo trandrahanao, maro ny asa ara-teknika zay misy ao ka ahafahana mampandroso any Madagasikara, tsy mampandroso ny faritra Sofia ihany fa mampandroso any Madagasikara. Araka ny voalaza teo moa dia misaotra ny Andriamatoa filoha, anendry Andriamatoa ministre ny fampianarana sy fampianarana ara-teknika, misaotra anazy nanendry azy satria olona avy any aminay izy io ary tombotsoa lehibe ho anay zany ny fanananay azy. Zao zay lafiny tsy fandriam-pahalemana. Ny fandriam-pahalemana zany tiantsika asina tsindrobeo misimisy. Tsy ahivana zany toy ny fatra rehetrarehetra zany ny fatra Sofia indraindray ahitana endriky zay tsy fandriam-pahalemana zay any amin'io fatra io. Indrindra moa zany toy ny Alatromby zany tena matetiky tranga any amin'ny fatra Sofia ary tsy miafina amitsika zany noho zay Alatromby zay ny fisiany dina any amin'ny fatra Sofia zay dina maro samihafa entika hampandry fahalemana ny fatra. Ka zay eto zany mahita izy misy lafitsarany zay dina zay tokony hahatsaraintsika zay dina afa misy
agny amin'ny faritra mba ahafahantsika tena mampaty fahalemana tanteraka. Amin'izao zany fotoana zao zany hita fa tena fa somary miditra tsikelikely amin'ny fandriam-pahalemana atsika satria ao indina za moa zany mity sy matoky fa ao agnatin'ny vinan'ny filoham-pirenena zany dia mahazo matoky atsika atoato angamba raha misy fagnatsarana mahakasika zay le dina mparitra efa misy napetraka agny amin'ny faritra miandry amin'ny fagnatsarana avy aty amin'ny fitondram-panjakana ny gouvernoura koa moa zany ho aveo izy manana ny organigramme anazy manana paikadinazy ampandrosoana zany amin'ny faritra zany amin'ny lafiny rehetrarehetra ny économie ny